Nanomboka androany ihany koa ilay opération tablette izay karakarain'ilay marika M-Horse ao amin'ny Supreme Center sy ny Digital City etsy Behoririka. Araka izany dia misy karazany roa ity tablette ity. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny karazana finday azo jifaina eny amin'ny ivon'ireo toerana ireo. Ny hetsika hoentin'ny M-Horse mobile zany a amin'ity fety nationale ity dia zavatra goavana be satria dia amin'izao zany ny M-Horse mobile dia mitondra ho antsika ny atao hoe opération tablette. Ny opération tablette dia misy zany misy karazany maro be le izy fa ny ataoko hoe tena atao opération zany amin'ity voalohany ity hoentin'ny M-Horse ho antsika rehetrarehetra dia ireto hitantsika eto ambanin'ny masontsika reto. Voalohany indrindra zany ity zany le tablette 7 pouces ity amin'ny tanantsika ity, zany hoe izy ity zany dia misy wifi, misy TV, misy Facebook, misy bluetooth, dia misy sava ihany koa. Izy ihany koa moa zany ny tena mampiavaka an'ity tablette ity dia ny prix-any tena mora dia mora. Ity tablette ity moa zany dia amidy amin'ny vidiny 169 000 ariary fotsiny. Marihana moa zany fa misy ihany koa ny deuxième choix atao ambany masontsika ato zany le izy ity le izy ity. Ity tablette ity indray zany mampiavaka anazy dia efa haute résolution be izy. Izy dia efa misy Android ihany koa, misy wifi izy misy afaka anaovanao connexion rehetrarehetra izy zany, afaka anaovanao ampidirana application rehetrarehetra, Word, Excel, afaka ampidirana jeu, gamme, antivirus ihany koa amin'ny Android anazy zany. Ato moa zany misy an'le tablette option numéro 2, zany hoe ity tablette ity zany dia tena mora dia mora mihitsy ny vidiny raha ny hoe jerena configuration rehetrarehetra zany sy ny option rehetrarehetra dia tena mora mihitsy izy satria raha ny vidiny dia 219 000 ariary monja, 219 000 ariary. Dia raha ohatra jerentsika indray zany ny vidin'ity tablette anankiray ity zany le 10 pouces vidiny ity zany dia mora ihany koa satria dia 350 000 ariary monja, nefa dia efa miaraka amin'ny clavier rehetrarehetra, miaraka amin'ny housse, miaraka amin'ny câble de connexion raha ohatra hoe hanao 3G ihany koa ianao. Dia ankoatr'izay moa zany amin'ny M-Horse mobile moa zany dia ataoko hoe zavatra efa malaza be mihitsy izy zany any andafy any, ataoko tsika hoe any Afrika rehetrarehetra any, any Azia, any Eropa dia efa mampiasa an'ity finday vaovao ihany ity koa ny M-Horse zany efa tonga eto amintsika amin'izao. Dia misy échantillon vitsivitsy reto, zany hoe ny téléphone double SIM zany dia sahatsika no miteny fa ny téléphone double SIM mora indrindra eto Madagasikara, misy option rehetrarehetra, appareil photo rehetrarehetra, dia ity zany no mora indrindra, ity atao hoe M-Horse D500 amin'ny vidiny 35 000 ariary monja. Fihenam-bidy atao an'ny M-Horse mobile zany amin'ity hetsika voalohany ity dia tena fihenam-bidy tena goavana dia goavana satria dia mahatratra hatrany amin'ny 40% ny fihenam-bidy omenan'ny mpanjifa.